Mbavady tery izy dia lasa mivoaka andray. Hita fa mampimebe. Taiza raha angamba mbola nisy an'izany. Ny tonisy tale nany am-perinasa na ny teo aloha dia mamonjy miditra aty anoloana. Gatsoko vetivety. Ny teo aloha dia afaka miditra aty fa misy mandray nareo izy. Ohatrany efa be tsy mitazona micro. Sa tazonao micro? Tsy mety raha vao ianao mitazona micro. Iza moa ny anaran'izy? Tiana matsiko ty. Io kito dia bareo satria efa anomboka so dia mba okey mba mangataka olona ray eto tsika amin'ny mangataka ankizy ray eto izy alors anga angatany izy fa satria tsy tapitra olona mihitsy eto so dia mba afaka tsy ao izy oa fanao tonga dia izy nitenentsika azafady akiny so dia mba afaka manao Ora ka hitady an'i Laurent sady antso any Andriana sady antso any Andriana. ao mba etika ndry mba manaka olona izay mandeha eo Ay, tsy asiana olona mandeha fa ianao ka le ibana eto nge le hitady. mba manaka na izay mandeha eo misy olona ray manaka ny eto okia efa anao izy kia manaka na izay olona mandeha eo fotsiny efa manao direct vetivety Tsy asiana olona mandeha. Eo. mba sy avy miverina kely ary ambony zafady misy Aory. Amin'ray tolakandro, amin'ray ora atoandro no manomboka ny fampivavahana. Fa tamin'ny fito maraina dia efa tamin'ny fito maraina teo dia efa nanomboka ny sokatra ny vavahady eto Antsahamanitra. Ary efa nanomboka ny hiditra tsikelikely ireo kristianina tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny folo maraina moa efa nisy fanompoampivavahana, fanomana ampanahy. Ao. miarabantsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra sy ny pejy ny televiziona fahazavana amin'izao atoandro ny faha 20 ny volana Jolay taona 2024 izao tsy antafinaritra sy ny rakoto mampita mivantana anao ny Fanompoampivavahana famoahana sy fanirana ireo mpitandrina sy mpampianatra vaovao hiasa eto anivon'isan'ny FJKM izay andiany IRAKA mahatoky ahitana mpitandrina 720 sy mpampianatra 720 mianadahy izy ireo. Zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagaskar tokoa ity androany ity. Tamin'ny fitora maraina moa dia efa nanomboka ny sokatra ny vavahady teto Antsahamanitra na dia amin'ny ray ora atoandro ary no anomboka ny fanompoampivavahana. Efa nanomboka tonga tsikelikely tamin'izany tamin'ny fito maraina izany ireo kristianina rehetra izay hifanotrona amin'ity fotoan-dehibe ity. Tamin'ny folo maraina kosa moa dia nisy ny fanompoampivavahana fanomanam-panahy izay notarian'ireo mpitandrina sy mpampianatra izay ho avoaka sy ho irahana amin'ity anio ity. Dia manasantsika rehetra ary anaraka izao fanompoampivavahana izao mandritra izao tolakandro izao. Ndao atsona amin'izay.
miaraka amintsika eto ny mpitandrina zanadimby fanantenana izy moa dia tonian'ny departementan'ny fananana sy ny fampamokarana ary ny fampandrosoana sy ny sosialy iresadresaka amintsika izy mahakasika ny fahitalavitra televiziona fahazavana amin'izao fotoan'izao miarabanao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jésus-Christ tompo ry havana ary misaotra azy isika raha omeny ity fotoana ity ahafahana mifampiresadresaka mampita ny vaovao izay tsara ho fantatry ny fianakaviam-ben'ny FJKM rehetra momba ny fivoaran'ny asa atao anatin'ny sahan'ny FJKM ary singarina manokana amin'izany ny asa izay tanterahana atao anatin'ny departementan'ny fananana fampamokarana fampandrosoana sosialy. Resaka mahakasika ny TVF isika na ny televiziona fahazavana pasteur tao anatin'ny fito volana izay no nandehanana izay fahitalavitry ny FJKM izay tao anatin'izay fito volana nandehanana izay nanahoana ny fivoarany. Eny tompoko misaotra an'Andriamanitra raha afaka namita izay fito volana izay sady ny televiziona fahazavana televiziona ny FJKM raha tsy ahivana ny tantara izay niainantsika tao tanatin'ny izay fito volana izay tamin'ny alin'ny krismasy lasa teo no nanomboka voapetaka ary nanomboka nandeha ny andrana ara-teknika tao anatin'ny televiziona fahazavana dia teo ihany koa reo fifandraisana rehetrarehetra amin'ny ambaratonga samihafa eo amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny autorisation maro samihafa ary dia ankehitriny zany zao efa milamina somatsara ny amin'izany fa ny olana izay somary nanahirana ihany ny atrika azy nefa isaoran'Andriamanitra fa efa voavaso matsara ihany koa zany dia ny lafiny herinaratra efa manana compteur mitokana zany zao ny televiziona fahazavana dia efa tsy orory tsy miafiafy fa afaka miasa tsara ao anatin'izay zavatra izay amin'izay lafin-javatra izay fa eo indrindra zany zao ry havana no any an-tanana antsika fianakaviam-ben'ny FJKM rehetra eny tsy ny FJKM ihany fa izay rehetra manana fandriana hiara-miasa amin'ny televiziona fahazavana dia fotoana mihitsy zany zao anombohana izany fiara-miasa izany ka raha manasa ny olo-kafa isika manasa ny eny ivelany dia tena mitodika amintsika ato anatin'ny sahan'ny FJKM ny sampanasa ary asa ao nivon'ny fobe ireo synodam-paritany ireo fitandremana ireo sampana ireo tokopira sy ny rantsana rehetrarehetra atao anatin'ny sahan'ny FJKM ka mba te anao zavatra te hampita zavatra na hira izany na fanentanana izany na asa izany na programa izany dia efa misokatra midanadana ny varavarany televiziona fahazavana mandray atsika ary vonona hiara-miasa amintsika. Eny mankasitraka indrindra ankoatra ny izay moa manahoana ny ampitso no aviny izay fahitalavitra izay. Eny tompoko ao anatin'ny fanatsarantsika araky ny fantatra moriavana sady efa nambara raha teo dia hoe ny fitaovana izay ampiasaintsika ankehitriny dia fitaovana izay fanomezan'ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby dimapolo taona ny FJKM. Nisy ny komity tamin'izany fotoana izany izay efa nanao ezaka ary tena televiziona fahazavana ny tanjona efa napetraka hatramin'izany dia isaorana ireo ambaratonga mpitondrana rehetra tato anatin'ny FJKM miainga any amin'ny Abraham mpiandraikitra fobe ny mpiandraikitra fobe tamin'izany fotoana izany efa nitaridalana ny amin'ny lalakombana ahafana manangana izany televiziona fahazavana izany tafatsangana izy ankehitriny dia eo indrindra ry havana ny mbola entsona ihany koa satria mbola be dia be ny fanatsarana izay tokony ho atao satria ny fivoarana mandroso miandalana eny foana ihany dia tsy maintsy miezaka isika manatratra ireny fivoarana tsy maintsy miezaka isika manatratra ireny lenta samihafa ireny dia ao anatin'izany indrindra no iantsona antsika rehetrarehetra zanaky ny fiangonana FJKM malala tanana manana fifaliana amin'ny fanolorana amin'ny fanomezana izay tokony omena antsona mandrakariva isika ry havana mba hifanohana mba hifanolo-tanana amin'ny fanatsarana na fanatsarana arakevitra izany na fanatsarana raha-pitaovana izany ka azonao andraisana anjara dia tena amin'ny fifaliana no andraisana izany dia antsonantsika zanaky ny fiangonana FJKM. Mankasitraka indrindra pasteur tamin'izay fanazavana fohifohy mahakasika ny televiziona fahazavana izay. Misaotra antsika rehetra ry havana dia samy ho tain'Andriamanitra entsika mbavaka mandrakariva ny asa izay tanterahantsika.
miaraka amintsika eto indray izao ny mpitandrina révérend docteur 𝙃𝙤𝙩𝙤𝙤𝙤 izy dia filohan'ny KFT na ny komity fampianarana teolojika. Miarabanao. Miaraba dia miarabantsika rehetra manaraka mivantana ihany koa. Iresaka mahakasika ny eo anivony toeram-panomanana mpitandrina isika pastor amin'izao fotoana izao taorian'ny synode lehibe faha-20 izay nitanterahana tany Taolagnaro ny volana aogositra 2024 lasa teo iny dia nisy ny fandaminana vaovao teo anivony izay ny momban'izay toeram-panomanana mpitandrina izay dia ndao mba ho azavaintsika ho an'ny mpijery ny mahakasika an'izay fandaminana vaovao izay. Eny ary misaotra an'Andriamanitra moa tsika fa tanteraka soamantsara ny synode lehibe faha-20 tany Taolagnaro ary fanapahan-kevitra tao anatin'izany izay mahakasika ny fanomanana mpitandrina dia 5 taona ny fanomanana mpitandrina. 5 taona dia no hamafisin'ny mpiandraikitra fohibe izay nivory tamin'ny aprily lasa teo fa io 5 taona io dia ny 3 taona dia amin'reto toeram-panomanana reto, toeram-panomanana mpitandrina Ambatondrazaka, toeram-panomanana mpitandrina Ivato, toeram-panomanana mpitandrina any Manitsara ary ny toeram-panomanana mpitandrina any Fianaratsoa. Any zany ny 3 taona. Ny 2 taona mamarana azy kosa dia amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga. Izay zany ny fandaminana vaovao ahafahantsika mampizotra tsara ny fanomanana ho mpitandrina ka sady masaka tsara ara-panahy no vonina tsara ara-tsaina sy ampy fahalalana ihany koa ny mpitandrina voakatsika. Efa nivaly moa izao ny valin'ny concours na ny fifaninanana ho an'ireo izay hoe hianatra eny anivon'izay toeram-panomanana izay misy firy moa izy ireo dia aizavy no mianatra. Misaotra ny tompo tokoa tsika fa efa nivaly ny fanadinana ho an'ny taona fahatelo zany hoe rehefa mpitandrina verina no fianarana dia misy 230 menada izy ireo. Izy ireo dia ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga no hianatra. Ireo taona voalohany kosa dia misy 520 izy eny amin'ny toeram-panomanana eny Ivato, 720 ho an'ny toeram-panomanana Ambatondrazaka, 20 ho an'ny toeram-panomanana Manitsara ary 20 ho an'ny toeram-panomanana Fianaratsoa. Ho an'ireo izay hoe roviana no misokatra ny fisoratana anarana indray, ho an'ireo izay mieritreritra ny atrika izay fifaninanana izay ho amin'ny taona ho avy. Ho an'ny taona manaraka dia amin'ny faran'ny taona volana Desambra eo zany hatramin'ny volana Febroary ny misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'izay maniry hanao ny asan'ny mpitandrina fa ny volana May amin'ny taona ho avy indray ny fanadinana manaraka. Makasitraka indrindra pastor nanaiky ny nanazava fohifohy mahakasika an'izay teo anivon'ny toeram-panomanana mpitandrina izay. Misaotra tompoko tahin'i Jesosy tsika rehetra. Anterina ny araba antsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity dia tononona aminareo ny fiadanan'ny tompo mba hampizotra nitsaka sy andavany ny fotoana ary mba tsy hisy ny endriky ny fanamelan-kelenana. Dia toy izao no amin'ny fandaminantsika ny pakasary ireto
andiany IRAKA MAHATOKY reto dia efa manana ny pakasariny reo aty anoloana ireo ary dia eo ry zareo no hitoetra. Akoatrany izay dia efa iry anjorony ery ny fitaovam-piasan'ny eo anivon'ny télévision fahazavana dia mbola isy azy koa zany ho eo. Ny pakasary sisa rehetra dia tsy misy miala eny amin'ny toerana, tsy vezivezeny eto tahaka ny any am-piangonana ihany dia tsy isy ivezivezy mihitsy hoe iny fa tsangana ny anay dia tsangana ianao akasary atsika daholy izy rehetra. Dia miakina amin'reto efa nantsony izy mianadahy avy isan'reto raha te azo manokana isika no amin'izany. Ny manaraka an'izany ito anoloanany eo ambanin'ny Régie eo an-damosiny ireto mpitandrina ireto dia mba tsy hizorantsika mihitsy. Misy ray aman-drenitsika mipetraka ao dia tsy misy mipetraka eo tahaka izay nahazatra tany aloha, tsisy mivezivezikeo eo ho amin'ny andehanantsika. Dia tahaka an'ireny zao dia tsy mety reny, vao miteny mihitsy ny eto zao dia indry zareo mandamy atao ahoana moa eo mesy endry kely ihany arak'izay tenenana no hitrangany-javatra dia zay fa inona tsisy itsony eo. Ity eo anoloana ity dia anampia amin'izany ianareo diakona rehefa manomboka mantsy ny Fanompoampivavahana dia efa tsy hotsony fa ianareo diakona no manampy io ao anoloana io tsisy olona mipetraka mitsangatsangana eo toeram-pandalovana eo. Napakasary na ny olon-tsotra tsisy makiontsony dia ny amin'izany fandaminana zany hiara iasa isika diakona ny amin'izany dia ho anareo zany zao mbola misy seza vitsivitsy manararoatra kely ho an'ny ireo mpitandrina dia vitsivitsy ao zay nanakatonana nitsy varavarana itsy mba azahoanareo miditra manaraka reo rinry dia mizotra makeo mba tsy andalovanareo eto anoloanany ireto ray aman-drenitsika ireto. Zany dia tena fandaminana asiana olona mipetraka mitsika zany diakona io anaraka an'izany fandaminana isika tsy maninona mety efa minitra vitsy sisa dia anomboka ny fotoana dia loa zany apetraka ho amin'ny ireo feon-java-maneno no anomanantsika ny foa amam-panantsika. Misaotra antsika rehetra ny fiadanan'ny tompo hiara-dalana amintsika rehetra. afaka 7 minitra eo dia afaka 20 minitra eo dia anomboka izao fanompoampivavahana izao. Fa manoloanantsika eto indray Andriamatoa Hajarmino Hertina izay mpanampy ny tonian'ny departementan'ny sekoly. Faly miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Mahakasika ny sekoly FJKM indray no horesahantsika. Amin'ity anio ity moa zany dia misy mpampianatra avoakantsika manaona sy manahoana ny mombamomba azy ireo. Mankasitraka ny amin'ny fanontaniana amin'ity anio ity dia misy mpampianatra nivoaka avy eo amin'ny IFLP ivitoerana fanofanana mpampianatra izy io inandohalano misy azy 750 mianadahy izy ireo no avoaka amin'ity anio ity izay misy sokajy anankitelo dia eo ny sokajy littéraire izay misa 720 mianadahy ary eo ny sokajy primaire izay misa 120 mianadahy ary eo ihany koa ny sokajy scientifique izay misa 120 mianadahy. Izy ireo moa dia andeha irana hiasany anivon'ny sekoly FJKM izay somary nahazo azy ireo avokoa ny fahaleovan-didim-pampianarana rehetrarehetra ary ny faharetan'izany
fanorahana zany dia misy lamina moa eo niveau fobe fitondran-tsekoly izay 5 taona eo ny fifanarahana arakasa iarahana amin'izy ireo ento. Aiza ho aiza ny tanjakitsika sekoly FJKM raha oharina amin'ny sekoly hafa zany. Raha tato anatin'ny efa taona farany zany zao mety manahoana sy manahoana ny vokatry ny fanadinantsika. Ny voka-panadinana eo anivon'ny sekoly FJKM dia azo lazaina hoe tsara hatrany satria raha tao anatin'ny izay efa taona farany lazainao izay raha tsy latsika fa tsy ny CPE dia manodididina ny 900 eo mihoatra ary ny BPC dia 570 eo ary ny baka dia tsy latsaka hatrany ny Antsahamanitra izany hoe eo amin'ny 100 eo. Azo lazaina zany fa tsara hatrany ny vokatra eo anivon'ny sekoly FJKM ka izany indrindra no anentanana antsika fianakaviam-ben'ny FJKM indrindra ny fiangonana na manana sekoly na tsy manana sekoly izay efa notapahan'ny 𝙁𝙤𝙑𝙗𝙗 teo koa ny mpiandraikitra foibe izay mivory ny amin'ny hanohanantsika ny sekoly FJKM amin'ny alalan'ny 200 ny teti-bola ny fiangonana mba hatoka antsika fiangonana hanohanantsika mivantana ny sekoly FJKM. Misy ireo tsy manana sekoly moa zany dia entanina androtsaka azy ireny eny anivon'ny farim-piadidia fampianarana ary eo ihany koa ny synodam-paritany ary anjaran'izy ireny no mitsinjara hoe iretsy misy sekoly marefo mila tohana ary dia ry zareo no ametrahana izay fandaminana izay. Mankasitraka anao Andriamatoa mpanampy ny tonian'ny departementan'ny sekoly tamin'izay dindinika mahakasika ny sekoly FJKM izay. Afaka fotoana fohy dia anomboka izao fanompoampivavahana izao aza misaraka amin'ny televisionna fahazavana na ny page Facebook ny televisionna fahazavana no arahanao iarahantsika miombona amin'izao fanompoampivavahana Famoahana Mpitandrina sy Mpampianatra izay hoirahana sy ho avoakan'ny FJKM izao. Sotra tompoko. Akasitraka to. Avaty any lalana. Ah?
ny fahendrendrazana riavana ny hoe raha malina aza amin'ny fe azo tokana eo anoloana ny amin'ny izay zava-misy samihafa aoka re tsy hisy ray aman-dreny mandefa hererin'ny zanany raha ohatra ka tratry ny afenondrano be loatra tena rahabaky teny le afenondrano hoe tsy maintsy mamonjy toerana io dia alao re mba tsy alefa rery ny zanantsika fa mba miara-dalana amin'ny zanantsika isika ho antsika diakona dia afaka mifanampy hito zao mbola misy seza 2 4 5 10 aty anoloana aty ry 10 12 14 ry dia azo tariana lay kristianantsika mba hipetraka mba tsy ny seza akory no iantsolona fa isika no ametrakolona eo amin'ny toerana. faly miarabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika
andeha isika rehetra iara-mitsangana anatanteraka ny hira ny fotoana efa vonona tsara amin'izao fotoana izao amin'ny fanomboana izao fanompom-pivavahana izao dia afaka ministra vitsy hanomboka izany fotoana izany isika. Ny hira fanentanana hazakazaka masina moa zany no dia hoarantsika izao. misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesokristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa reheran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Amen. Andeha ry havana iarahantsika mamaky ny salamo fasivy amin'ny 300 ny andiny voalohany hatramin'ny fahenina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tompontsika. Salamo fasivy amin'ny 300 andiny voalohany hatramin'ny fahenina zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesokristy tompo manao hoe: Jehova ô, efa nandinika ianao ka mahalala, ianao ny malala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatry ny hevitry ny lavitreny. Voadinikao ny toetrako, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehova ô. Manodidina eo ivoako sy eo anatriako ianao, ary apetrako ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratrako. Amen.
Ry tompo Andriamanitra io manome voninahitra anao mandrakariva izahay fa nampitoerinao taty anatinay ny finoana fa ianao ihany no any Andriamanitra marina nahary lanitra sy ny tany, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra lehibe avy sy manerinерina ary tokana amantany, ary mbola Andriamanitra ay mandraka ankehitriny. Manoloana ny voninahitra sy ny fahamasinanao, eo anatrehan'ny fahamarinanao dia mahatsiaro, menatra sy mangay izahay, noho ny amin'ny fahotana vitanay teo anatrehanao, ary izany indrindra ny mahatonga anay manondrika ny lohanay, eo anatrehan'ny fahalebiazanao, kanefa koa mangataka ny fanadiovanao mba ho vita fihavanana aminao ndray izahay. Tonga eto anatrehanao ankehitriny ny fiangonanao, hitondra ireto vokatra izay efa notefenao sy ny volavolainao, mpitandrina sy mpampianatra, andiany IRAKA MAHATOKY, izay nomenao ny fiangonana hirotsaka eny an-tanimbolinao mpiara-miasa aminao indray. Ry Jésus-Christ tomponay io, miteza renao eto anivonay, amasino amin'ny alalan'ny fanahy masinao izahay, mba ho tena voatokana ho anao tokoa ity Fanompoampivavahana ity, ary zay rehetra tanterahana eto ane ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jésus-Christ tomponay no hanononanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka sika ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana isika ry havana hanambarana ny rarahan'ny fiangonana, hisantatra izany ny solotena eo anivon'ny toeram-panomanana mpitandrina
sy ny toeram-panomanana mpampianatra arahany teny ataon'ny ray aman-dreny sekretera jeneraly. Avana malala rehetra amin'ny tompo ny soratra masina amin'ny Romanina toko faha 1 dia ny faina amby 30 fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy ane no membonahitra mandrakizay. Amen. Izany teny izany ny sorantsika an'Andriamanitra raha afaka manana izao fotoana izao isika amoahana reto mpiomanao mpitandrina sy mpiomanao mpampianatra reto. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fandrosoany mandrakariva eo anivon'ny fanomanana ny mpitandrina ny FJKM ary ny tsara mpahafantarina antsika ry havana dia izao taoriana synôda lehibe faharoapolo tany taolany aro dia nanapa-kevitra ny synôda fa ho 5 taona ny fanomanana ho mpitandrina. Mamafisy ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe tamin'ny volana aprily lasa teo ary dia toy izao ny fandaminana azy arak'izany. Ny 5 taona dia mitsinjara ho 2, 3 taona voalohany dia amin'reto toeram-panomanana reto, toeram-panomanana mpitandrina ny Vato, toeram-panomanana ho mpitandrina ny Ambatondrazaka, toeram-panomanana ho mpitandrina ny Mandritsara ary ny toeram-panomanana ho mpitandrina any Fianarantsoa. Ny 2 taona mamarana azy kosa dia amin'ny toeram-panomanana ho mpitandrina Ambatonakanga. Izany ry havana malala no fandaminantsika izay apetratsika ampelantanan'ny tompo ny amin'ny azona mandroso bebe kokoa amin'izany. Misaotra ireo ray aman-drenitsika rehetra na ny eo amin'ny birao foibe izany na ny eo anivon'ny mpanatanteraka tarihan'ny sekretera jeneraly sy ny mpampianatra rehetra tarihan'ny tale isaky ny toeram-panomanana ary misaotra anareo rehetra koa nanao ny ezaka rehetra tongavana amin'izao dingan'izao dia mirary ny soa indrindra ho anareo andiany IRAKA mahatoky ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy tonga eto manatrika eto ary indrindra koa an'ireo antony maro samihafa ho an'ny olona tsy afaka voninahitr'Andriamanitra izany. Amen. Ny teny fohy atao momba ny FRP dia tsotra ihany. Ny ara-pahavoazana ny trano fampifanana mpampianatra eo immeuble Razafindray-ety. Nisy voasembana noho izany ny fanofanana ka voatery ny ampahan'ny fanompianarana natao tany amin'ny lycée FJKM Ambojatovavaratra mankasitraka zahay amin'ny fampiatranona. Mbola eo am-pananarenana fa mbola tsy tena vita ny fanarenana rehefa azo nirosona ihany ny ambin'ny asa nampianarana. Misy ahitsikely eny anatin'ny boky any am-pelantananareo ny voasoratra any amin'ny fetim-boan'ny boky dia hoe 750 ny mpampianatra avoaka, tena 750 tokoa no isany fa diso le any amin'ilay takelaka ampovoany hoe 750 satria io mamarika io le olona fa navoaka anay tamin'ny famoahana akademika tamin'ny alakamisy amin'ny fanolorana diplôma. Ny hitsikely ihany koa dia voasoratra hoe efa voapetraka any amin'ny ministère amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika ny dossier de demande d'habilitation master ary manara-maso izany ny tompona andraikitsy ny ivitoerana. Ny tena marina efa azo ny habilitation anaovana master izay navoaka ny fanjakana tamin'ny farany volana febroary teo fa saingy amehana azy dia miandry ny amerenan'ny ministère extrait zany tsy pihana manokana fa ny hofaninao amin'io master io dia inspecteur pédagogique zany hoe inspecteur na matière littéraire anglais malgache français histoire géo ary taranja scientifique mathématique physique ary SVT dia fanofanana inspecteur de l'enseignement primaire. Tsy misy afa-tsy ny FRP nahazo an'io fanofanana io eto Madagaskar amin'izao fotoana izao dia manentana melohanareo sahady zay satria ka sainay ho sokafana amin'ny volana oktobra zany raha sitrapon'ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Misaotra indrindra tompoko.
dia hoy soratra masina mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo koritianina voalohany toko 10 andiny 7 tapany farany. Toy izao ry havana ny raha-piangonana aty am-piandohana dia ny fiarabana sy ny fisaorana atsika rehetra ary izay kosa dia ny raha tsara ho fantatra ary dia lazaiko aty am-piandohana koa aminatin'ny fiarabana sy ny fisaorana ny andriamatoa sy ramatoa ombambady miaraka amin'ny ankonany avy. Misaotra ny tompo isika amin'ny alalan'i Jésus-Christ ny fiangonana nomezan'izao fotoana lehibe izao ry havana ary misaotra manokana sady miarahaba ny andriamatoa filohan'ny FJKM mivady izay tonga manatrika ary mitarika ao anatin'izao fanondrahana ireo mpiasa na mpampianatra na mpitandrina ankehitriny. Ary tahaka izany koa ho ianareo mpiandraikitra FOB, ianareo mpiandraikitra FOB rehetra tonga maro, andriamatoa filohan'ny FJKM teo aloha izay efa tonga eto ary mpiandraikitra FOB teo aloha koa izay manatrika ankehitriny. Ny sekretera jeneraly mpanampy sy ianareo tonian'ny departemanta efatra niovon'ny FOB FJKM, ianareo sekretera jeneraly teo aloha sy tonian'ny departemanta teo aloha, ianareo président synodal rehetra sy ny talian'ny FPMP izay tonga manatrika etona, ianareo filony sampana sampanasa ary ny asa miaraka amin'ny tonisy ny talea sy ny mpandrianaly, ny talea ny toeram-panomanana, ny mpitandrina sy ny mpampianatra ny fianakaviam-be ao anatin'izany toeram-panomanana izany, ny université ravely izay saona ianareo ihany koa, ianareo komitsy vomera isa tokony atao amin'ny FJKM, ianareo vahiny sy missionnaire na saina rehetra na ny ao anatin'ny FFPM na ao anatin'ny FJKM, ianareo mpitandrina rehetra manerina ny sahan'ny FJKM, taletsekoly rehetra, ny mpampianatra rehetra eo anivon'ny sekoly FJKM, ianareo kristiana rehetra tsakanavaka tonga maro manatrika izao fotoana izao, ianareo fianakaviana izay manotrina ireo mpitandrina sy ireo mpampianatra izay irana amin'izao fotoana izao. Tsy adino mitodika ianareo 9 mianadahy avy amin'ny mpitandrina, 9 ianareo mpampianatra, dia ianareo andiany IRAKA MAHATOKY natratra n'izao fotoana lehibe izao, ianareo mpikirakira izay mpitendry zava-maneno, ianareo dekona sy loholona izay niomana fatratra ny amin'ny fandaminana rehetra, ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpandrindra ny mpanohana rehetra eo anivon'ny FJKM, misaotra anareo ary ny mpiara-miasa izay tarian'ny talehan'ny akanjo zalahy eto amin'ny kanja maitso Antsahamanitra. Mitodika aminareo ray aman-dreny koa izay mpiara-miasa nefa zanaky ny fiangonana eo anivon'ny fanjakana izay tonga manatrika etona, na ny andriamatoa solobavambahoaka na ny solotenany, ny be ny tanàna, reo nareo olo-manan-kaja ambony tonga manatrika izao mankasitraka ny fanotronana hataonareo. Dia isaorin'Andriamanitra raha izanaka fanamasina ary izy ny tasy anampina atsika amin'ny asa vavolombelona rehetra ny rahany atsika. Toy izao ry havana na raha tsara ho fantatra anio alahady 20 Jolay izay tsaroantsika fa andro alahady itondrana mambavaka ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra samy manatanteraka an'izany avokoa ary efa natanteraka izany sika fiangonana atao zava-dehibe tokoa ny fanohanana ny toeram-panomanana na mpitandrina na ny mpampianatra izany. Ny fiaonam-be sampana eto amin'ny FOB FJKM izany eo amin'ny sahan'ny FJKM FOB izany dia reto ry havana. Ny sampana dorkaso dia ny 7 ka hatramin'ny 9 aogositra 2024 any Fianaratsoa. Ny sampana mpanazava stily dia ny 12 ka hatramin'ny 14 aogositra any Ambatondrazaka. Ny sampana fivononana laika dia 20 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao any Antsirabe. Ny sampana tanora kristianina dia ny 20 ka hatramin'ny 30 aogositra ho avy izao any Nosy-Belleville. Ny fiaonam-be ny mpampianatra sy ny taletsekoly eo anivon'ny sekoly FJKM dia ny 10, 11, 12 any Morondava no hanatanterahana izany. Ny fifampiofana mpitandrina dia manomboka ny 20 ka hatramin'ny 21 aogositra ho avy izao. Misy fitoerana 7 eto Madagaskar ary fitoerana 2 kosa any Ampitandranomasina. Ny any Mahajanga ny 10 pointy Feno Rivatsinanana, Vatomandry, Ambositra, Morondava, Atsiranana, izany no fitoerana ny fampiofana mpitandrina eto Madagaskar.
any Roma any Italia indray ny fitoerana ny andrareo mpitandrina any ampitandramasina no hanatanteraka izany. Ny fivoriam-pinaikitra fobe larina fahatelo riavana dia amin'ny volana oktobra 14 ka hatramin'ny 1 oktobra ho avy zao tanterahano amin'ny CFT Ampanjano. Ny hetsika sosialy izay efa nitanterantsika tamin'ity taona ity dia efa manomana antsika sady ny 12, ny 13, 14 janoary 17 ao amin'ny kianjam-barea no hanomanantsika sy hanatanterahana izany. Ny alahady ny 17 janoary 17 dia famoahana fitondrana mambavaka ny taom-piasana ary indrindra fitaontsika mambavaka ny filohan'ny FJKM vady sy ny ankonany miomana ho amin'izany tsika riavana. Rakitra roa no tanterahantsika riavana. Voalohany ho amin'ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra fanohanana azy ireo. Faharoa kosa dia fampandehanana rasy ny fandaninana ny manana izao fotoana izao. Aty ampamaranina riavana rehefa mifarana amin'ny fampivavahana dia ny ray aman-dreny ety anoloana izay tarehandriamatoa filohan'ny FJKM fa misy mpandrina miaraka amin'izay no mandeha mialoha fa ireto mpampianatra sy mpitandrina kosa dia hijanona eto ihany izy ireo. Ary eto ianareo no mandray tanana fampiaraba ny mametsodrano azy ireo satria raha ilahatra izy dia tena trano tena mivoaka ny arabe mihitsy dia mba fampitsinjovana dia eto ianareo no miombona ary manatanteraka izany. Toy izay ary ny raharaha eto anivon'ny FOB FJKM ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iroso amirakitra isika riavana ny hira fa 7 sy 700 10 sy 700.
anatin'ny fanatanterana ny rakitra isika amin'izao fotoana izao tsy ahivina moa fa ny mitarika ny fotoanantsika ho amin'ity fanompoampivavahana ity dia 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙤𝙤 Mpitandrina mpanolontsaina raony mpiandraikitra fohy be izy io ny mitorony ten'Andriamanitra kosa dia Andriamampianina Zakarimasy filohan'ny FJKM ny mivavaka alohan'ny vaky teny dia nisy olo tena avy amin'ny TPN Mpitandrina ary ny mamaky ny soratra masina kosa ao amin'ny testamenta taloha dia ny TPN Hivato ny filazany tsara ny avy amin'ny IRAKA ary ny epistily dia ny ao amin'ny TPN Fianarantsoa. Ampiasaivinatsika ihany koa arak'izay efa resadresaka teo am-piandohana fa misy 5 ireo toeram-panomanana mpitandrina izay anomanantsika ireto mpitandrina FJKM ireto. Misy 5 ny toeram-panomanana moana ny mpitandrina misy ahitantsika ny avy eto toeram-panomanana Ambatonakanga eo ihany koa Ivato Fianarantsoa Mandritsary Ambatondrazaka. Ho an'ny fanomanana mpampianatra kosa dia tokana ihany ny toeram-panomanana mpampianatra ho antsika FJKM dia ny ivitoerana fanomanana mpampianatra ao Andohalo eto Antananarivo zany. Misangantsika rehetra riavana anatanteraka ny hira faraika amivapolo sy efajato andiny voalohany sy ny fahatelo ho fanodorana ny rakitra oevatanan'Andriamanitra. Mipetraka isika riavana. Roso amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra isika. Andeha raha tsika manatanteraka ny laharakira 700 andiny voalohany sy ny fahefatra ao aoriana.
Ny teninao Andriamanitra dia teny fiainana mamelona anay isanandro. Koa misaotra anao zay raha omenao fotoana ahafahanay mamaky, miaino ary mandinika zany teninao zany. Ny angatahanay dia ny fiasan'ny fananao masina aminay tsirairay avy. Anananay fifantohan-tsaina, anananay ny fanahin'ny fankatoavana, ahafahanay mandray araka ny tokony ho izy ny teny rehetra. Raha ho toriana izany dia tsy handalo foana toy ny fahazarana, fa ho sahala amin'ny tany tsara izay amafazana ny teny tsara ihany koa ny fonay. Amoha avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana. Ahafahanay manaiky ho iraka ao na aiza lehanay. Dia tena ianao mihitsy Andriamanitra no hiasa manan-kery, hiteny ka ho solombavanao ireo rehetra izay mamaky sy mitory izany teny izany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao. Amen. Iaraka amaky sy hiaino ny teny avy amin'ny soratra masina isika. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7, ny 7 ka hatramin'ny 14. Exodosy toko 7, ny 7 ka hatramin'ny 14. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary hoy Jehovah, efa hita tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta. Ary efa reko ny fitarainany no ny atao mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alehany dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soa sy malalaka. Dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina zanak'Israely dia efa mbiaty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, hombanao tokoa aho. Ary izao no famantaranao anao, fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy tany Egipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Ary hanao amiko hoe koa izy, iza moa ny anarany? Dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao ho lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Mbola itoy ny vaky ny teny. Mateo toko 7. Mateo toko 7 andininy 5:30 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nandiny tety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory filazantsara ny fanjakana, ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra. Ary nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo, ka nafoy toy ny ondry tsy nisy mpiandry. Dia izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ko amin'izany mangataha amin'ny tompony ny vokatra mba hampandehanana ny mpiasa hamory ny vokatra. Timoty 2 toko 4
andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiko izany aminaran'i Jesoa. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesoa izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoriany teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra, fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araky ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa maonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovo ny asan'ny evanjelista, tanterao ny vanim-ponao, fa zao dia efa atolotra sahady, ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatry zao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 720 sy telonjato andininy voalohany sy ny fahatelo melohan'ny toriteny izay tanterahany Ray aman-dreny filohan'ny FJKM andeha ara-mitsangany sika riavana hanatanteraka izany.
Ry avy malarehetra amin'ny tompo ampitoina amintsika teny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina. Amen. Amin'ity fampivavahana famoahana retim-piasa vaovao taona 2022 ity ny andiny ireka mahatoky izay ahitana mpitandrina 570 sy mpampianatra miisa 550. Izy ireo dia nifidy ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy toko 7 tapany voalohany amin'ny andininy 10 sy ny tapany voalohany ihany koa amin'ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ary hoy izy ombanao tokoa aho. Koa ankehitriny avy ianao irahako ary hoy izy ombanao tokoa aho. Ny Exodosy toko 7 ry havana ahitantsika ny amin'ny antsoin'Andriamanitra amin'ny Mosesy any ampiandrasan'ondry any. Saika ireo ilay olo malaza ny finoana amin'ny testamenta taloha ao dia nanomboka teo amin'ny fiandrasan'ondry daholo ny tantaram-piainany. Izany hoe izay mahay miandry ondry no mahay mitondra firenena. Ka izy io tsy rarahan'ny olona mampalahelo hoe izay mpiandry ondry kely mampalahelo kely ery, fa izay mahay miandry ondry no voantso ho mpitarika ny firenena. Zany Abraham, zany Mosesy, zany Davida, izy rehetrarehetr'ireo amin'ny ankapobeny any amin'ny fiandrasana ondry no ahaizana mitondra zany vahoaka izany. Manahoana ary ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Mosesy eto amin'ny Exodosy toko 7 ity. Ny azahoantsika tsara an'izany dia mijery ny firafitry ny fiarahamonina Egyptianina. Nanana ny tanjany ny zanak'Israely teo amin'ny lafiny isa ka nampatahotra ny Egyptianina zany fahamaroany zany. Tamin'ny andron'i Josefa reo no nanavitra ny Egyptianina tao anatin'ny fahasahiranana lalina noho ny mosary. Dia nefa rehefa nenatanjaka ny zanak'Israely ny faraonandimbo taty aoriana tsy nahatsiaro zany soa vitan'i Josefa zany dia nampahory ny zanak'Israely no namaika azy. Tahak'izao zany firafitry ny fiarahamonina Egyptianina zany. Ny ambony indrindra dia ny mpanjaka Farao. Manarakaraka azy dia izay rehetra mpitondra Egyptianina. Dia any ambany fahatelo any ny mpiasa rehetra ary ny fahaefatra farany dia ny andevo. Ary satria ny zanak'Israely dia ny sokajiana ho isan'ny andevo dia any ambany indrindra zany ny toerana misy azy. Ao amin'ny klasin'ny andevo no misy ny zanak'Israely. Nenatanjaka ny zanak'Israely vahina ny Egypte izy amin'ny fotoana io ka natahorana ny Egyptianina hoe hisongona azy. Dia tsy maintsy natao izay hevitra rehetrarehetra hazahoana miazona azy mba ho voazanaka sy ho andevo. Dia natao ny andevo. Ny andevo tamin'izany fotoana zany miasa tsy misy karama na le ataontsika hoe vary masaka. Satria rehefa tafavoaka ny zanak'Israely dia nahatsiaritsara indray le mihina kena kely le tsindrotsindrona kely tao an-dakozia tao anga teo ampitonona hena teo. Miasa tsy misy karama izy. Ary nampiasaina mafy reny le piramidy reny dia nisy nataon'ny zanak'Israely reny. Reny le trano fiterezana vokatra reny nisy nataon'ny zanak'Israely reny. Le asa fambolena mafy dia nisy nataon'ny zanak'Israely. Rehefa mety ho asa fananganana fotodrafitra asa dia nampanaoviny any andevo tahaka ny zanak'Israely. Ary satria miasa mafy nefa tsy handoavana karama dia nampitombo be ny ariany Egyptianina zany fanandevozana ny zanak'Israely zany, sady tsy nahafaha ny zanak'Israely nijoro fahavalo politika ho an'ny Farao. Eo amin'ny andininy 7 eo dia ahitantsika an'izao teny izao: ary ankehitriny indro ny fitaranany zanak'Israely dia efa mbiaty amiko ny tompo, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriany ny Egyptianina azy. Tonga any amin'Andriamanitra ry havana ny fitarainany zanak'Israely, ary hitan'Andriamanitra zany fampahoriana ny Egyptianina zany. Dia nisy zavatra anankiroa mazava tsara nampanaovin'Andriamanitra ny Mosesy eo amin'ny andininy 9 eo. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy 9. Dia efa nidinao zao hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany soso malalaka, dia any amin'izay tany tonadronosy tantely, any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita
ary ny 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙗. Inona le zavatra anankiroa eo? Le zavatra anankiroa eo dia zao. Voalohany, afao amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny ainany zanak'Israely ao anatin'ny fanandevozana. Ary ny faharoa dia tario ento manompo ahy any amin'ny tany Kanana izay tondra dronono sy tantely, tany soso malalaka, ento manompo ahy ireo olona afaka tamin'ny fanandevozana ireo. Zany ry havana mampianatra antsika eritreritra tsara fa rehefa mamaky ny soratra masina tsika ny fampianarana amin'ny Baiboly dia tsy mampisaraka mihitsy ny hoe ty raharaham-pirenena dia ty raharaham-panahy. Taty amin'ny taonjato faha 20 namorom-poroana zao tontolo izao anio tao Eropa tao hoe ny ara-panahy ihany ny anareo fiangonana fa aleo ny akoatran'izay an'ny fanjakana, fa tsy marina raha-tsoroatra masina zany. Tsy marina raha-tsoroatra masina zany. Tsy misaraka mihitsy ny raharaham-pirenena sy ny iraka ara-pivavahana sy ara-panahy omena zany olon'Andriamanitra izany. Raha hijeritsika zany ry havana, manao ahoana re raha ho tarafina miainga avy amin'ny tantarany zanak'Israely zany, mba inona re ny fahoriana eto Madagaskar. Andera Madagaskar nareo pastera sy mpampianatra ireo areto zao jerena ohatran'ny célibatera mibetsaka atsy. Rosa telo reo. Ahita raha reo. Reto koa ohatran'izany. Mila raharaha mihitsy reto. Dia manao ahoana zany fahoriana misy eto Madagaskar zany. Rehefa miresaka tsika hoe zo fototra, hoe fampianarany, sakafo, akanjo, rano madio, hoe ny asa, fahasalamany, sy ny sisa, tena mbola ambany zany. Nandritra ny taona maro ambany zany. Na dia misy ezaka efa tao azy amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny fotodrafitrasa na ratsy. Tsika fiangonana zao miezaka mihitsy hoe misy fiangonana avy aty andrenivohitra dia midina manampy atsika anangana fiangonana any amin'ny toerana ireny. Fa any amin'izay alehanao rehetrarehetra amin'ny ankapobeny tsy ampy ny fotodrafitrasa na zay misy fa ratsy. Miditra amin'ny toe-karenitsika, inona ny fahamoriana ao anatin'ny toe-karena eto Madagasikara dia azo tsorina ny hoe toe-karena tsy sitrahan'ny mponina. Misy ny rehetrarehetra eto fa tsy misitraka zany ny olona. Ino atao hoe zéro fisitrahana nandritra ny taona maro. Zéro fisitrahana nandritra ny taona maro. Ary sika malagasy koa dia ohatran'ny karazany olona tsy mivonona ny voatra zany. Tsy mivonona ny voatra zany. Mamokatra sika dia zay ampoantsika no vokaritsika. Ilo atao hoe économie de subsistance. Zay ampy atsika ihany. Firy nisatsika? Enina. Dada sy neny dia miampy zaza efatra. Firy zany nisa taona ny tokony varitsika? Zay ihany no ataony ao. Zay mihoatra kely hoaniny akoho. Zay ihany io. Zay ny anankiray. Mamokatra zay azo hoanina sika. Ary faharoa, mamokatra zay tazonana aina. Zay tsy hafaty. Ary na ny anaran'ny vola raisitsika zany hoe fivelomana zany hoe zay tsy mahafaty. Tsy atao mihitsy hoe karama, zay tsy mahafaty. Mamokatra zay tazonana aina, économie de maintenance. Ahoana ny kojakojananao mba tsy ho reraka loatra dia zay ihany. Io le fahantrana ratsaina io. Io le fahantrana ratsaina io. Zay mety ny volen'ny sasany. Fa tsika koa nanaiky mba hanana zany toe-tsaina fahantrana ratsaina zany. Tadidio zay misy olona mandoto fotsiny lohanao hoe zao ihany ny sahazanao. Zao ihany mety aminao. Hoe reo olona malagasy sahirana reo raha vao mihinana sakafo be reo marary kibo. Reo olona reo raha vao mipetraka amin'ny tany tsara tarehy reo tonga dia maloto. Tsy mahay mipetraka reo. Zany ny zavatra misy. Fahantrana ratsaina zany. Ary zany mahatonga atsika manao fanamby amin'izao fotoana izao amin'ity fiham-pitompiasana ity hoe finoana mamokatra. Mamokatra be. Mamokatra tsara. Mamokatra tsy tapaka. Tsy le hoe inona ny ampy anay. Tsy le hoe inona ny itazonanay aina. Fa andaotsika mamokatra be. Miainga avy amin'ny finoana mamokatra. Mamokatra be. Mamokatra tsara. Mamokatra tsy tapaka. Ary finoana io no manetsika ny fampamokarana. Io le nanarahana Mosesy. Andana makany amin'ny tany malalaka. Ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Tario any mba hamokatra reo zanak'Israely reo. Le finoana no manetsika ny fampamokarana. Finoana ampianaran'ny calvinisme zany. Ary zany zavatra tsy dia fahitanao any amin'ny fivavahana sasany. Fivavahana sasany zany aloha avy le efa folo-karena. Raha mbola misy koa any am-posinao avoay. Fa ny atsika
le finoana ny manetsika amin'ny fampamokarana ary ty mba tiako zaraina aminareo ry havana manoloana le fanenjena fivavahana maro ao anatin'ny tambajotra seraserana filôzofy maro sy mpaitantara maro dia manapirofo fa ny finoana kristianina no toana ho an'ny siansa moderna raha tonga amin'izao misy azy zao siansa moderna dia isika zay no nitarika azy aza mba tondrotondron'ny olona molotra hoe ny mivavaka no anjara anareo ainay zany fa ny ankoatran'izay ainay koa zany vao eo no nitenenina nitenenina atao amin'ny FRP hoe habilitation na inona indray izy teo amin'ny M2 l'inspection pédagogique mbola tsisy mpanana an'izany milazany ray zay manana an'izany eto mbola voitsika ny manana an'izany ary zay le finoana kristianina ny toana ho an'ny siansa moderna ary misy zaratra telo reto mba tiako tariana an'izaytsika nisy fivavahana kristianina sy ny finoana kristianina no nandrisika ny fampamokarana nandrisika ny fampamokarana taloha zany dia nieritreretiny hoe andevo zay rehetra miasa tany andevo zay rehetra mampiasa vatana fa ny fivavahana kristianina miteny hoe vao antso amin'izany ianao mpamboly io ataovy tsara ny fambolena sy ny fiompiana zay mety saninao nandrisika ny fampamokarana io faharoa nanome zotra ny fampamokarana io le zotra fampamokarana dia tsotra ry havana matoa ianao mamokatra dia misy soiombonana iarahana amin'izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zéro partage équitable de richesse mba makaiza daholo daholo moa zany zao reny le volameny reny le sakafo rehetrarehetra tratrahantsika ireny mila an'izay ny fiangonana mila an'izay zao tontolo zao mila mahafantatra hoe any amin'ny finoana kristianina ny manome zotra momba n'izany fampamokarana zany ary fahatelo ny finoana kristianina ny mametraka ny fetra amin'izany fampamokarana zany inona ny dikan'izany mametraka ny fetra tsy natao any andevozana ny hafa exploitena ny hafa nanaovana ny hafa ho andevo zany fanaovana azy zany na mitena olona fa fanafana amin'ny fanandevozana fahantrano no iraka miandry anareo paster sy ireo mpampianatra zay avoakatsika amin'ity fotoana ity ary mahatoky anareo ao anatin'izany iraka zay miandry anareo zany misy tantara kely anankiray ity mba tiako zaraina aminareo ny zanak'ity lehilahy anankiray ity a rehefa feno 12 taona dia zao daholo ny teneniny rehefa feno 12 taona ianareo a dia atoroko zavatra anankiray tsy ambaratelo amin'ny fiainana dia tsy andry ery zay hoe feno 12 sivy mbola misy telo folo roa sisa raiky ambin'ny folo mbola amin'ny herintaona kay tonga ny 12 nanantona azy ny zanany anankiray dado tea mantatra tena liana inona re le tsy ambaratelo zay teneninao inona amin'izay le tsy ambaratelo dia hoy dada zao le tsy ambaratelo tsy manome ronono ny ombivavy zany hoe dia tsy ambaratelo tsy manome ombony tsy manome ifa ivadika le resaka tsy manome inona izy teo tsy manome rononony ombivavy fa idada ave maninony marina ane zany manome ronono ny ombivavy zany mihitsy no antony ombontsika ao apahatra ao dia hoy dada mifazo anao raha pitso amin'ny 4 maraina dia andraso eo raha manome ronono anao ny ombontsika andraso eo raha manome ronono anao ny ombontsika ohatry fa dada ave maninony zavatra hitako isan'andro zany ary zany foana ny ataon'ny dada dia hoy dada hoe miandry fotsiny ve aho dia manolotra ronono le ombivavy miandry fotsiny ronono tongava dia ole zany mitondra seza kely dada dia mitondra so dada dia mitery ronono dada dia tonga ny ronono dia manana ronono mahazo ronono dada dia hoy dada hoe zay le tsy ambaratelo ny fombiazana zay le tsy ambaratelo ny fombiazana efa ao ny anjara ronononao fa ataovy zay azy zay efa ao amin'ny tany iny vokatra ho anao fa karakarao ny tany tsy miandry fotsiny raha tea omby fa miasa mafy dia ho azonao ny vokatra finoana mamokatra be mamokatra tsara mamokatra tsy tapaka mahireza reto zay tsy mamokatra eo dia potraka mahireza iza mipotraka zany jodasy zany vakany tsinainy mirary sota in'Andriamanitra amen
mboavaka isika riavako. Misaotranao mandrakarivo izay ry Tompo Andriamanitra eo fa manambara ny sitraponao amin'ny fomba sarom-patariny ianao. Ka naniraka izany ho an'ny mpanomponao dia ny ray aman-dreninay folohan'ny FJKM. Amin'ny fotoana tena ilana izany indrindra no ampahafantarinao anay fa iraka ao izahay, voairaka ao amin'ny fanafahana ary matoky ianao fa ho tanterahanay izany. Ho vitanay tokoa izany, ho vitan'ny fiangonanao, ho vitan'ny reto 740 menada mpitandrina irahana amin'ny an'io ty sy reto 750 menada mpampianatra izay saorana ianao satria vokatra nomenao ny fiangonana, vokatra tsy maintsy hamokatra ihany koa ary hamokatra be, hamokatra tsara, hamokatra tsy tapaka ho voninahitra ao Kristy ireriany. Tonambavaka ho azy ireo izay ry Tompo satria vavolombelonao ireo ary andalo sedra maro samihafa, ahita raharaha tokoa, hiasa mafy, hiatrika fiarahamonina feno fahasahiranana sy fahantrana ary hijoro vavolombelona eto anivon'ny firenena tsy mba mahita mangirana, zara fa manan'izay mba anjarany fa saingy koa manatenanao Jesosy-Kristy amin'ny alalan'ny reto mpanomponao reto mba ahita zany anjara fahasoavana izany. Ko matoky izay ry Jesosy-Kristy Tompo fa nofanainao masina dia omba sy tatana ny fiangonanao, omba sy tatana ny reto mpanomponao reto ary omba sy tantana ity firenena ity. Tonambavaka izay ry Tompo ho an'ireo sahirana tokoa satria anjara ny fiangonana izany. Tonambavaka izay ho an'ireo voageja, tonambavaka izay ho an'ireo manana olana, tonambavaka izay ho an'ireo any an-tranomaizina, tonambavaka izay ho an'ireo mbola kejain'ny fampianaran-diso. Ianao Jesosy-Kristy tokoa amin'ny alalan'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ny fiangonanao dia ampatsiaro azy ireny fa mahita ny fahoriana ianao ka maniraka ny fiangonana hamaha olana araka izany. Entinay ambavaka manoka anay ireo tsy salama, entinay ambavaka Tompo no malahelo, entinay ambavaka ihany koa no mifaly kanefa tsy mba mifaly ao aminao fa viravirain'ny Satana ataony fijoroana vavolombelona ho amin'ny fahaverezana. Tsy adinonay no mitonambavaka an'ity firenenay ity ry Tompo amin'ny zava-misy atrehanay ankehitriny mba ho sahy hijoro vavolombelona izay ary tena hiasa ianao ary tena nafaka tokoa hiantra n'ity firenenay ity. Dia misy mananteny izay ry Jesosy-Kristy Tompo fa ho tantaninao saopinao izay ka valianao vavaka mandrakarivo ary ny asan'ny fiangonanao rehetra, isan'izany ny fiangonan'i Jesosy-Kristy eto Madagaskara dia asa hoentinay mijoro vavolombelona fa ianao rery ihany no Andriamanitray ary miara-miasa aminay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina ka ho fiangonana mamokatra ny FJKM, fiangonana mamokatra be, fiangonana hamokatra tsara ary fiangonana hamokatra tsy tapaka, fiangonana manam-pinoana, mampietsika sy mampiroborobo ny famokarana tokoa. Izany no vavaka ataonay ry Tompo, izay ataonay amin'ny anaranao Jesosy-Kristy ary ho mariky ny fiombonanay dia indreto izay rehetra tafavory eto amin'ity toerana ity hiara-hanonina ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakana, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay.
ary aza mitondrana eo amin'ny fakapana fa manafahana iamratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha riavana iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao ary eo am-pitsanganana no anatanterahανtsika izany. Mino an'Andriamanitra raiky toa mpanao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy-Kristy zanany tokony tontsika izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina nateraka marivitsy mizara rapaka ny kontrona nongorona tamin'ny hazo fizarana matikalahe entina tany fiainatsika sangana tamin'ny maty tamin'ny AFIFAB miakatra amin'ny etraka petraka sika riavana. Roso amin'ny asa vavolombelona sika riavana dia hifanirahana ireto mpanompon'Andriamanitra ireto andeha ary ho tanterahantsika ny laharakira faraika ambin'ny folo sy telonjato andiny ny voalohany fahatelo ny fahaefatra aorianan'izany dia hitarika ho amin'ny fanirahana sy ny fanindrena ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM miaraka amin'ireo tolian'ny departemanta. Tanteraka ny fanarahana retim-piomana mpitandrina vo avina vita ny fianarana eto amin'ny toeram-panomanana mpitandrina reto sika. Efa nanafatra antsika ny tompo Jesoa mba hangataka mpiasa morony vokatra ary noho ny fahasoavany sy famindram-pony ary ny fitsinjova manokana ny fiangonana dia nonino izy tompo sady ny tanterahany ny vavaka izay nasandratsika rehetra ka dia indro atolotra atsika ankehitriny retim-piasa mpiomana mpitandrina avina vita ny fianarana ka omeny atsika fiangonana indray. Mingavy ny tonian'ny departamenta fiangonana amaky ny anaran'ireo mpiomana mpitandrina izay vita fiomanana ary anareo izay voatonona anarana kosa miaraka amin'ny vadinareo izay manambady mba hitodika manatrika makany amin'ny fiangonana. Ireto avy ary ireo izay notendreniny mpiandraikitra fohy be satria misy sokajiny roa ny efa voahiraka tany aloha dia tendrena ary misy ireo irahana satria vaozao tena navita ny fianarana. Ireo efa nirahana tany aloha Andriamatoa sy Ramatoa isany Robinson Thierry mivady tendreniny fohy be FJKM,
Falsozy Slaine mivady afovoany atsinanana vaovao. Randrianandrasana Jocelyn mivady aloatra Chrome. Raherlante Judy Héry Eugène mivady Ambatondrazaka vaovao. Rasoa Mialy Harimalala Tsinjonandrianina mivady Amorony Mania Ambositra. Rasolofombolana José Olivier mivady Ambovombe Antsimo Kristy Ranivelo. Manjary Zara Pascal mivady Andronatsinanana miara-mifo. Rakoto Arivony Jean-Louis René mivady Antananarivo Andrefana. Ratolo Janahary Noro Harimalala Robina mivady Antananarivo Atsinanana. Randria Mitaha Laojerasy Ravaonirina Mamy Arinoro Fleurette Atsimony Arivo Miray. Ramanantena Edino Carios mivady Kristy fihavanantsika avaratra Atsinanana. Eliette Betombo mivady Boina vaovao. Lucille Niaina Elisa Boina vaovao. Rarafana Andreas mivady Boina vaovao. Rakoto Malala Antranirina Olga mivady faritany voalohany Antsiranana. Razafindray Tojo Nomentso Joseph mivady Maeva Tsara. Rakoto Nirina Modeste mivady Bemara. Razafy Mampionina Tolojanahary Jean-Claude mivady Matsiatra Soa. Rajaonarson Zico Edgar mivady Mevarano Miray. Razafy Mandimby Niony Zakari mivady Mevarano Miray. Jean-Joseph Artos mivady Miray faritra Antongile. Razafin-dramiendry Sianuisa Sandris mivady Miray faritra Antongile. Ratovomanana Félix mivady Sophie Andrefana. Rahanitry Niaina Marie Estelle mivady Tsorono Mandidy. Rasaholonirina Tantely Niaina Heriasina mivady Tsorono Mandidy. Ratovo Arsoa Jean René mivady Tsorono Mandidy. Rakoto Hovamanana Robert Chrysostome mivady Antsinanana Karatra Fahazavana. Rasoa Arimalala Anjatina Ernestine mivady Antsinanana Karatra Fahazavana. Ireto kosa ireo verana na vita fianarana. Ranay Voandriamanalina Lovatina mivady Tendreniny FTV FJKM. Randrianirina Andolalaina Mialso mivady afovoany Andrefana. Nomenjanahary Jenny Patrick afovoany Andrefana. Ramahandry Arilala Solohery Niaina mivady afovoany Andrefana. Randriamanantena Soa Théophile mivady afovoany Andrefana. Ratovo Manatsoa Hajatina Henri mivady afovoany Andrefana. Lasantsy Tsarazafy Manampisoa Mikael mivady afovoany Atsinanana. Randrianalaina Rico Samuel mivady aloatra Chrome. Malala Fitiavana Sarbidy mivady aloatra Chrome. Andriamanarsoa Zézé Simonel mivady aloatra Chrome. Rakotomanana Nirina Lalao Zofinaritra Ambalavaotseny Paris. Andriatsarafara Tolotry Niavo Gedidia Ambalavaotseny Paris. Mandimbisoa Mampionina Tsinjo Ambalavaotseny Paris. Lolasy Maeva Todsoa mivady Ambatondrazaka vaovao. Razafy Manatsoa Fidelis Andria Mampionina mivady Ambatondrazaka vaovao. Raony Zafy Sylvie mivady Amorony Mania Ambositra. Andriany Menjanahary Fabien Jones mivady Amorony Mania Ambositra. B. Gidio Bertin mivady Ambovombe Atsimo Kristy Ranivelo. Miarilala Nerlando James mivady Ambovombe Atsimo Kristy Ranivelo. Randrianantenaina Tolojanahary Jean-Michel Ambovombe Atsimo Kristy Ranivelo. Rasolonjatovo Mbolatina Miarantsoa Ambovombe Atsimo Kristy Ranivelo. Randria Miampisoa Kanto Arnaive JC sy Holoniaina Nomenjanahary Mioratina Andrefana Atsimona Karatra Miarady. Ginature Jean Rondric sy Maharavo Eliana Zaina Andrefana Atsimona Karatra Miarady. Rabarinjaka Solonirina Tatamo Niaina mivady Andrefana Atsimona Karatra Miarady. Rafanomeza Malala Aina Oliva mivady Andrefana Atsimona Karatra Miarady. Rahalambomanana Andria Miarsoa Nivy Niaina mivady Andrefana Atsimona Karatra Miarady. Razafy Mahatratra Tolotry Niaina Armel
andrefana tsy minakaratra miaradi. Ny onjany aiko Tsiory Rishvanina mivady andrefana tsy minakaratra miaradi. Beomby El Marcel mivady andrefana tsy minakaratra miaradi. Rasolofiny aina mameno fitiavana mivady andrefana tsy minakaratra miaradi ao anatin'ny tsy fahasalamana izy dia tsy io. Razafindramino Arso Herina mivady andrefana tsy minakaratra azavady androna tsy nanana miara-mifo. Ramarson Mikael Andriantina Malala mivady areviny mamy vaovao. Randria Maherson Jonas Christian mivady areviny mamy vaovao. Randria Miarso Jean Bienvenu atsimo atsinanana. Randria Nahary Malala Tojonirina atsimo atsinanana. Rasoa Volanirina Ravaky ny aina Nadia mivady atsimo atsinanana. Rahery Malala Miorany Irlanto mivady atsimony arivo miray. Randria Misary Jakoba Anjara Tandrify Harinosy mivady atsimony arivo miray. Ravelson Tsilavina Nombantsoa sy Andrianaly Tina atsimony arivo miray. Rasamy manana Charles Mario mivady Kristy fihavanantsika avaratra tsinanana. Valimbavaka Zarany aina nomena famonjena Kristy fihavanantsika avaratra tsinanana. Galy Constant Edric mivady Kristy fihavanantsika avaratra tsinanana. Andrianantenaina Jean Arcelo mivady boina vaovao. Randria Mazor Dimbisolo Edi mivady faritany voalohany Antsiranana. Rabehetsy Tsitoaina Ando mivady Bemara. Randria Mampianana Toky Stéphane mivady Bemara. Manjaka Feno Edvin mivady Bemara. Satarivony Tafita Sodila mivady mananara firaisana. Zamanileha Hary Malala Jornoela mananara firaisana. Anjara Sonandrianina Mino Ary Fanahy mananjara mpangalanina. Ratsimbason Fanirina Antenaina Tatiana mananjara mpangalanina. Fanomezantsotina mivady Mangoro Moramanga. Rizy Nirina Ornela Mangoro Moramanga. Rakotony aina Solo Nirina Mioraso mivady Matsiatraso. Rasolo Malala Lantositraka mivady Matsiatraso. Ratsimba Harson Herilala Florien Matsiatraso. Ramanampandimby Rosa mivady Matsiatraso. Elio mivady miarina arivo fahazavana. Ny volana iantana Laetitia Christelle miray faritra Antongile. Andria mahazo tonsily azavady miray faritra Antongile. Andriana Solo Vadririna Idéal So mivady mandridrany mpiambina Soavinandrina Itasy. Ravy Manampy So Ravaky ny aina Jona mivady mandridrany mpiambina Soavinandrina Itasy. Rado Arso Miorana Andrianina mivady mandridrany mpiambina Soavinandrina Itasy. Rafanomezantso Feno Manana Solomon mivady mandridrany mpiambina Soavinandrina Itasy. Rakoto Arso Antso Fitahina Sofia Andrefana. Tsaradia Gitran Sofia Andrefana. Tahinjanahary Naomi Elso mivady Tomasina vavadiny filazantsara. Tsiravaharsoana antenaina Dorsel Argentine. Tsiravaharsoana antenaina Dorsel Argentine mivady Tomasina vavadiny filazantsara. Rakoto Malala Tahiry Livaso Ivette Tomasina vavadiny filazantsara. Rajaony Mamy Andria Tsimindrana Herzaka mivady Kristy fanantenantsika Tomasina Tsimo. Andria Narimanina Rivony aina Jody mivady Kristy fanantenantsika Tomasina Tsimo. Andria nantenaina Andoso Faniry mivady Kristy fanantenantsika Tomasina Tsimo. Tsara Jacques Cristolin mivady Toliara fahazavana. Niasina Andria Ampanarivo José mivady Toliara fahazavana. Ravelony aina Tahina So Toliara fahazavana. Razafindrasata Andrianina Lantony Ravo mivady Tsirony Mandidy. Rafanomezantso Marcelin Antonio Zakisa mivady Vonosony Vavolombelona. Rahely Velo Manitrarivo Jules Ariel mivady Vonosony Vavolombelona.
randria miary sofla avy ambinitso mivady vonitsongo vavolombelona ranoro manana herina joro mivady vonitsongo vavolombelona rakoto arivelo rado ny rina mivady antsinanana karatra fahazavana andriambololona tsito eritiana sy razafindramanana ny rintso samoelinina antsinanana karatra fahazavana rakoto arisosoloery sy fanilo ny rina fitiavana kanto nomenjanahary antsinanana karatra fahazavana rahary lalaina tolo janahary voanginy rina mivady antsinanana karatra fahazavana ary rakoto ny indrainy hoby ny akena mivady antsinanana karatra fahazavana. Enoy ary riavana ny ten'Andriamanitra fanarahana anareo mpio manao mpitandrina. Hoy ny tompo, ry zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho, andeha anaraka fa ataoko mpanaratoly anareo. Ko mandehany anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anarany raisiny zanakary fanemasina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanadiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raisy zanakary fanemasina, midera sy mankalaza ary makasitraka anao zahay, no zao valim-bavaka nomenao amin'ny fiangonana zao. Nomenao mpiasa vaovao ndray zahay, anoho ny asanao, mba hatonga ny olona rehetra vonjena ao aminao Jésus-Kristy. Misaotra anao no nitehirizanao azy ireo teo ambany fahasoavanao, ka nivoaka mpandresy tamin'ny ady rehetra zay niaretany nandritra amin'ny fiomanana mpitandrina. Misaotra anao zay ny toy andro ty manatantara eo amin'ny fiainan'izy ireo sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra anao no reto vahoaka marobe izay misolo tena ny FJKM manontolo manerana ny tany, mandray azy ireo am-pifaliana. Ko mangataka anao zay ray eo, ny ana-masina anao zao fotoan-dehibe zao, ka mba mirapiratra eto aneny voninahitra aho, no ny aso tanterahanay. Amin'ny anarany Jésus-Kristy Tompo. Amen. Mangataka anareo ary zay ry avana malala amin'ny tompo, mba hitotika ty amin'ny altara ianareo, ary hanambara sy hamaly zao fanontaniana fanekena ny amin'ny asa mampitandrina anareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mangataka anareo ary zay hamaly zao fanontaniana zao. Ikenareo va ny hanambara madio ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny toriteny sy ny fampianarana ary ny fizarana ny sakrameta. Ikenareo va ny hanome fampahirezana sy tsodrano ilay mino, ka handray izay zavatra ambarana amin'ny fitiavana ary atambava tsy ilazy zany na amin'iza na amin'iza. Ikenareo va fa anankiray amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana ambarany soratra masina fitoriana filazantsara, ka hanaja sy hankatony foto-dalàna sy fitsipiky ny FJKM ianareo mba hiarovana amin'ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Aoka ry anareo hiroso hiaraka anambara ny fanekenareo. Mandre anareo ny tompo, hanampy anareo hatanteranareo zany izy. No zany fanekena nataonareo teo zany ary, dia mangataka anareo rehetra zay mba handohalika anatrehan'ilay tompony voninahitra dia Jésus-Kristy. Sika fiangonana kosa ao anatin'izany hitsangana iny atoerana. Fa izao fa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, ko amin'ny anarany raisiny zanakary fanahy masina nanoranay anareo ny fahefana itony ny tenin'Andriamanitra, ampianatra, hizara sakrameta ary hanefa ny didy rehetra mampitandrina anareo. Ko Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninany mandrakizao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy any amin'ny fanjakana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Ry Jésus-Kristy tomponay eo,
ndreto izay mandoavitra eto anatrianao reto mpanompolo mbo fidinao reto sady notolorana ny fahefana tahaka izay fanataonao tamin'ireo apôstôlinao fahi mielo ny irotsahany teo amin'ny tanimbolinao endry tantano hatanteraka ny asanao izy fa vonona ho amin'izany ka mpahavokary arak'izay kasitrahanao ny asany atao velona ho an-tsay mandrakariva fa tsy nomenao fanahosy izy fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny mba ho sa mandrakariva na dia zanak'ondry voany ambody azy no ny herinao sy amin'ny anaranao Jésus-Christ tompo amen. Mitsangana repitandrina vaovao sy fiangonana mipetraka. Fiambaranay ary amin'ny anaranao sy zanakary fanay masina fampitandrina ato amin'ny FJKM nareo manomboka izao. Ho an'Andriamanitra reo ny voninahitra ary tsarovy sy afatra zao hoy ny tompo na dia mandra-pahantotrareo azy dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsiny volonareo dia izao ihany no isahirina mitondra anareo mandehana ary andraso ny ondrin'Andriamanitra sy eo aminareo. Amen. Petraka ianareo. Mpitandretsika riavana amin'ny fanarahana mpianatra avy eo amin'ny toeram-panomanana mpampianatra ary dia mangataka ny tomian'ny departemanta sikoly amaky ny anarana izay efa vita fianarana ary anareo izay efa voatonona dia hitsangana ny atoerana indroa mitodika manatrika ny fiangonana. Toy izao indray riavana ny anaran'ireo mpampianatra izay niekeny ny mpiandraikitra FTV FJKM. Tonona mialoha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andriatoky fitiavana nasandratra mivady tendrena eo amin'ny FPMP atsimon'ny arivo miray. Andria tsara ranoro nantenaina tendrena iaso amin'ny sinodapartany arivo avaradrano. Avotry ny aina tody soanandrasana tendrena iaso amin'ny amornimany ambositra. Faramalala mendrika tiavana Antananarivo andrefana. Haingo Arliva miartso Jolay Tsirono mandidy. Hajar manana ny ka Stefanie mananara firaisana. Maherso fanevatina Joela arivony mamy vaovao. Rafalar malala mamtina miora Antananarivo andrefana. Rando ny rinanjarany aina fitiavana Antananarivo andrefana. Rahary malala perlaso Noel nantenaina miaranarivo fahazavana. Rahary ny rinanjarany aina finiavana Antananarivo andrefana. Roberso fenjana Arselam Perlina Tsirono mandidy. Rakotormanna George Tsirono mandidy. Rakotra Sumbola Roger Luc Antananarivo atsinanana. Rakoto maefa aina malala iarivo avaradrano. Rakoto solofo mamy arivelo rovaso Nemi mananara firaisana. Ramily arimbelo antemanekena fiombonana ambatondrazaka vaovao. Ranay voniarina tojo ny ilaina diana mivady mananara firaisana. Randre malandy hary miarana fisedraniaina mivady Tsirono mandidy. Randre nantenaina malala iantso valisoa miaranarivo fahazavana. Randre anjakatina Roland atsimony arivo miray. Ranjana lahatra fiadanantso Antananarivo atsimo. Ranosy Arso Église aloatra Chrome. Ratsarana vela manda fiarovana mananara firaisana. Rasoa miaramanana safidy marina fitiavana mivady arivony mamy vaovao. Razafo maleo aja malala maniso iarivo avaradrano. Razafon-dranay voatovinanary Jean Fidèle Antananarivo atsinanana. Razafon-menjanary Dominique Bemara. Robin fahazavana atsimo andrefana. Andrianary manana antoniaina anjara fifaliana mananara firaisana. Andria nirina Marinal Angena mivady iarivo avaradrano. Bakolo nirina Rasoamanjaka boina vaovao. Benedicta Marie Didienne avoany atsinanana vaovao. Eny antsirinena Colansia amornimany ambositra. Hertso mendrika fity Antananarivo atsimo.
Herilanto Toljanary Sarika Antananarivo Atsimo, Rafarany Aina Melinina Antananarivo Atsimo, Rahary Malala Vola Seheno Saintia Iarivo Varadrano, Ralambo Nomena Stefana Avony Andrefana, Ramahy Niavana Nirina Bonaventura Matiatra Soa, Andriahary Lalatina Ambovombe Kristi Rano Velona, Andria Manantena Nirina Patricia De Caraxiolo Iarivo Varadrano, Rasoa Mialy Hasindraye Haova Ismaela Ambovombe Kristi Rano Velona, Rasoa Menjanahary Aizomeny Todel Ambovombe Kristi Rano Velona, Rasoa Arinivo Mamijamony Eliana Antananarivo Andrefana, Razavindrakotony Meva Mivady Antananarivo Atsinanana, Ralaimanina Christelle Miray Faritra Antangelo, Andrianjara Jean Stefano Faritany Voalohany Antsiranana, Anjara Soa Antriniala Antananarivo Andrefana, Ery Malala Sarika Antsimony Arivo Miray, Mara Davida Bemara, Père Julien Avony Atsinanana Vaovao, Rakotony Faniry Lalaina Christian Mangoro Moramanga, Andria Mafaly Petera Matiatra Soa, Andria Anjafy Nadia Antananarivo Antsinanana, Razavy ary manana ny Rentso Mivady Antananarivo Andrefana, Andria Nartsimba Luciano Maeva Tsara, Silvano Avony Atsinanana Vaovao. Manasanareo ary iaino zao teny fanorenana ny fanaranareo ho mpampianatra ao amin'ny sekoly FJKM zao. Hoy Jesosy Kristy hoe: komandy any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, ary izy nanome sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafinoan'i Kristy. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Hivavaka isika. Rirainay izay ny an-danitro misaotra anao zahay no ny fitiavanao sy ny valim-bavaka omenao ny fiangonana. Misaotra anao zahay no ny fitantananao ka tafita soamantsara tamin'ny fanomananao azo mpampianatra reto mpanomponao reto. Tonga ankehitriny ny fotoana andehanana hiasa, amasina izy ireo ka meo hery mba hanana amin'ny fifaliana sy hanomeza ny voninahitra anao amin'ny fiainany sy ny fanatotosanany andraikiny. Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mangataka anareo ary zay avana malala ao amin'ny Tompo mba hitotika aty amin'ny altara ianareo ary hamaly izao fanontaniana miendrika fanekena eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana izao. Ekenareo va ny joro vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny sekoly sy ny fiangonana ary ny fiarahamonina izay anarahana anareo. Ekenareo va ny ianao ny asa mahampampianatra anareo amin'ny fitiavana ka hikatsaka hatrany ny tombontsoan'ny ankizy sy ny tanora dia ny mpianatra izay andriketanareo. Ny mpiasan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagaskar rehetra dia manao zava-dehibe ny firaisana sy ny filaminana ny fiangonana sy ny sekoly, ka miaro zany mba tsy ho simba. Ekenareo va ny anaja sy ankatoy ny foto-dalàna sy ny fitsipiky ny FJKM ary ny fitsipiky ny sekoly FJKM. Aokary anareo hiaraka hanambara ny fanekenareo. Mandre anareo ny Tompo ka hanampy anareo hatanterahanareo izany fanekena izany. Ary noho izany fanekena anareo teo izany dia mangataka anareo rehetra izay ary
mba andoarika eo anatrehany le tompony voninahitra dia Jesosy Kristy sika fiangonana kosa hiara-mitsangana eny atoerana. Amin'ny anarany raisiny zanakary fanahy masina nanolorana ianareo ny fahefana ampianatra sy anefa ny adidy rehetra mampampianatra anareo eo amin'ny sekoly FJKM. Ary ny tompo anome sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy mitontika mba amin'ny masina rehetra. Amen. Hivavaka isika. Riraina izay ny an-danitro mandoalika eto anatrehanao reto mpanomponao reto amin'ny tomboy ny fanoran-tenan'izy ireo ka mba avokary ny asany ny fanahy masina ny anome hery sy tarika azy ireo mandrakariva ka tsy ho izy ireo intsony no velona fa Kristy ny velona ao anatin'izy ireo. Amin'ny anarany Jesosy no fanazam-bavaka izany. Amen. Mitsangana ianareo. Petraka isika fiangonana. Dia amin'ny anarany raisiny zanakary fanahy masina dia ambaranay ary fa mpampianatra ny sekoly FJKM anareo manomboka an'ity anio ity. So no afatra ho anareo avy amin'ny tompo. Na dia mandra-pahantotrareo azy dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsiny volonareo dia izao ihany ny sahirana mitondra anareo. Mandeha ihany ka ampianaro araka n'Andriamanitra ny olony. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay natanterahanareo ny anjara hira hitambarany anareo zao. Ndao za tsy izy ary. Tsangana daholo.
rehefa le jojojojoka ny asa iny asioan'izany foana zao a dia andray tananareo ny aty amin'ny FTV FJKM ao anatin'ny fianjava-maneno hitarika amin'ny fandraisan-tananeo a ny ray aman-dreny izay nitarika amin'ny Mpampianatra dia miaraka amin'eo ny Profobe tatoerana dia etsy amin'ny manaraka azy indray a ny mpanatanteraka tarihany sekretary jeneraly za zany le mijery izy tsy nitsangana eo amin'ny fomba fiasanay moa zany dia mifandamy maso zay dahoara sy zava-maneno le mahafinaritra mampity fandray tanany ireny
angatahana zany a ny solitenany reto zay voavy ny irana sy ny tendrena ireto a andray anjara fitenenana ary rehefa vita ny fandraisanjara-pitenenana tanterahantsika vetrany eo am-pitsanganana ny hira telo amin'ny 570 a dia tononony solitenana izy ireo a ny tsodrano. Riavana malala rehetra amin'ny tompo izay andiany iraka mahatoky mpitandrina sy mpampianatra dia manona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Ny fisaorana moa dia tahaka ny masoandro avy any atsinanana ka ny kitsim-ba imbohitra no trahany meloa. Noho izany isaorantsika Andriamanitra navelonainantsika ka nahatratrarantsika ny andro anio ka nahazahoana na nitanteraka izao fotoan-dehibe izao. Isaorana toy izany koa ny FTV-AFiFaB FJKM izay tarihan'ny filohany Andriamatoa Andriamampianina Zakarimasy Mpitandrina, ny birao mpiandraikitra FTV-AFiFaB, ny mpanatanteraka rehetra tarihan'ny sekretera jeneraly, ny talehan'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny talehan'ny Institut de Formation et de Recherche Pédagogique Ambodinandohalo, ny président synodaly, ny talehan'ny fari-PDD mpampianarana, ny mpitandrina sy ny talen-tsekoly rehetra, ny mpampianatra, ny fitandremana manontolo, ny ratsa mangaika ny FJKM iray manontolo ary mpino kristianiny FJKM rehetra. Ny joroana moa dia misolo tena ny andiany iraka mahatoky satria ny tena tony vato ka izay maivana no antoraka sady manatanteraka ny loha hevitra hoe manaiko iraka ny mpino. Mankasitraka izay amin'ireo fanampiana, tolo-tanana, fanohanana ary indrindra tamin'ny vavaka nataonareo izay nampaheranay tokoa ka nahavitany atsakany sy andavany ny fianarana sy ny fiofanana nataonay tsirairay avy. Andriamanitra manakare-pasoavana ny ery havana hamaly fity ianareo satria na efa be tokoa ianareo tamin'ny asan'ny tompo. Ezaka izahay ho matoky amin'ny teny, ho matoky amin'ny asa, ho matoky amin'ny finoana, ho voninahitra ilay Andriamanitra izay niantso sy maniraka anay mba ho tena iraka mahatoky tokoa. Hoy izahay aminareo hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jésus-Christ tompo, fa ny voninahitra kosa dia ho azy irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Itony izahay ry havana dia maneho fisaorana ho an'ireto ray aman-dreny manaraka ireto: Andriamatoa Andriamampianina Zakarimasy Mpitandrina, filohan'ny FJKM izay nitondra ny afatr'Andriamanitra. Ao ihany koa Andriamatoa Randimisaona Jona Mpitandrina, mpanolo-tsainan'ny biraoan'ny mpiandraikitra FTV-AFiFaB. Andriamatoa Rakotiny Rainjaona Mpitandrina, sekretera jeneralin'ny FJKM. Andriamatoa Randriamisaina Landson Triomphe, tonian'ny departementan'ny fiangonana. Andriamatoa Ramanamisata Tojo, tonian'ny departementan'ny sekoly FJKM.
Andriamatoa Andriamampianina zonantenaina filohan'ny KFT-FJKM. Eo ihany koa ianareo tompon'anjara tamin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina, mitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatondrazaka, mitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato, ary nitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Fianaratsoa, ary ny directeur pédagogique ny Institut de formation et de recherche pédagogique Ambodinandohalo. Izy Andriamanitra ny ry havana ombanareo mandrakariva ka ahafahanareo AFIFAB hatrany amin'ny asan'ny tompo. Dia ho azy Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa fiadanany dia ho amintsika tsirairay avy. Amen. Amarana ny fotoana isika riavana ho tanterahantsika ny 7:17 andiny voalohany sy ny fahaefatra ao aorianan'izay tonono ny solotena ndreto voaviny rana ny tsodrano ary ao aoriany vavaka mangina farany dia misy ny fandaminana tanterany ray aman-dreny sekretera jeneraly ny amin'ny fomba ivoahantsika eto amin'ity toerana ity. Andeha raha mitsangana isika riavana. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy any ny fanjakana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana mivavah ao anatin'ny fahanginana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ao aorian'ny fandaminana izay entin'ny ray aman-drenitsika dia mandehana amin'ny fifalian'ny tompo ry havana. Miara-mitehaka aloha tsika ho voninahitran'Andriamanitra fifaliantsika. Eny ary havako. Toy izao ny fandaminana reto ray aman-dreny arabaina ireo andiany FJKM-Kirche izay vao avy nirana tamin'ity androany ity dia mahifabe amin'ny asan'ity
ny orchestra avy ao amin'ny fipizay da fohy be moa efa tena nanome tafavoaka aina izy ireo a misy vavahady telo ivoatsika ny anankiroa any ambony a ny anankiray ty ambany araka ny teny efa tafavoaka rehetra ray aman-dreny izy reto a dia vahadekona amin'izay io a fipizay da fohy be izany misy 5 izy ireo da mety androany ity eo ihany koa ny diakona izay natanteraka ny asany ihany koa avy amin'ny fiangonana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izy ireo a misa avy amin'ny fiangonana misa 7 ambin'ny folo dia misa 20 isaky ny fiangonana no tonga natanteraka izany asa izany tetỳ Antsahamanitra tamin'ity androany ity. raha ny toroteniny filohan'ny FJKM tamin'ity androany ity dia somary niavaka satria dia fizarana tokana ihany ny afatra tamin'ity androany ity dia ilay fanambin'ny FJKM milaza hoe finona mahavokatra dia mamokatra be mamokatra tsara ary mamokatra tsy tabaka izay toroteny zay zany no nentina nampahirezana ireto andiany iraka mahatoky izay navoakatsika tamin'ity androany ity nisy mpitandrina misa 720 ary mpampianatra misa 750 izay navoakatsika androany izay dia ankasitrahana isika rehetra izay nanaraka izao fandarana fampitana mivantana ny Fanompoampivavahana fanirahana piasa vaovao tamin'ity androany ity izao isaorana ihany koa ireo teknisianina sy mpanao gazety ato anatin'ny ekipan'ny televizionna fahazavana izay niarany isalahy nampita mivantana ity Fanompoampivavahana ity isika rehetra izay tany tokantrano tany manaraka ny fahitalavitra televizionna fahazavana ary isika izay tamin'ny alalan'ny finday nanatrika izao Fanompoampivavahana izao tamin'ny alalan'ny page Facebook ny televizionna fahazavana. Tsy hifina moa fa hitsanda finaritra sy ny rakoto no nampita ny vantananao izao Fanompoampivavahana tetỳ Antsahamanitra izao tamin'ity androany ity dia mametraka ny mandra-piresaka azy ho an'ny manaraka indray izay.